Hisy ny hopitaly vaovao izay aoriana ao Anosiala Ambohindratrimo ao, efa nadalam-panana tanterahana izany fotodrafitrasa izany amin'izao fotoana izao. Nisy mihitsy aza moa ny alarobia lasa teo ny fidinana ifotony nataon'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany, ary ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny Fahasalamana na ahafahan'izy ireo nijery akaiky ny fizotry ny asa. Vola 3,7 alina tapitrisa yuan na 2,3 miliara ariary ny famatsim-bola tsy averina avy amin'ny gouvernement sinoa ananganana ity hopitaly vaovao eto Anosiala Ambohindratrimo ity. Hopitaly izay manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ary azaka fandriana 50 ity aoriny ity. Tetika asa ity dia tsara manamarika fa fanomezana avy amin'ny gouvernement sinoa. Zany hoe don gratuit omena ny fitondram-panjakana malagasy izay mitetina tamin'ny voalohany teo amin'ny 75,500,000 yuan. Dia rehefa avy eo moa teo amin'ny fanatanterahana izy mbola nisy pitsopitsony dia nanampy zareo teo amin'ny 2,330 yuan. Zany hoe totalin'le izy zany any amin'ny 78,130,000 yuan. Raha tamin'ny fotoana voalohany nanombohan'ilay fiarah-miasa teo amin'ny gouvernement sinoa sy ny gouvernement malagasy zany dia nantsona hoe hopitaly international ity hopitaly ity. Ny tanjona voalohany tamin'izay dia mba hoe anenana le fandefana olona marary any ivelany, le antsointsika hoe évacuation sanitaire, satria hitatsika fa lafo be ny mandeha mitsabo-tena ny ivelany raha tsy resaka afa-tsy ny na ny sara-pitaterana sy ny fitsaboana any. Dia natao zao hopitaly zao zany tsy hoe tsy ampy ny hopitaly fa mba ahafahana ihany koa manena izay karazana aretina entina tsaboana any ivelany fa ho tsaboana eto amin'ity toerana ity rehefa vita izany hopitaly zany, ary zany ny antsonana azy hoe hopitaly international. Araka ny fantatra dia haritra 13 volana ny asa ary any amin'ny volana septambra 2024 no heverina avy tanin'ny hopitaly vaovao eto Anosiala Ambohindratrimo ity.